Sarabetsaka anareo manaraka fandaharana vaovao tsara be foana tsy maintsy omena anareo dia inona raha hoe miarahaba daholo ny zanagasikara rehetrarehetra vaovao omena anareo androany mahakasika ny hoe le biby tillery dia tsy mety tafiditra mihitsy fa eo ivelany eo fotsiny dia tonga le izy. Ahoana? Dia mampalahelo i madama tsy mety tsy ao anatin'ilay mientanentana. Ka fomba ahoana kosa moa izany ilay izy raha ohatra hety hoe tsy miditra any ilay bibity. Iray minitra koa ilay izy dia tonga. Anton'izay ianareo roa dia mbola samy tsisy vonona. Ka raha mbola tsy vonona ianareo dia inona moa izany mampingapinga anareo e? Ambon'izay ianareo roa samy mbola tsy ampy taona. Rehefa tafiditra ao tokantrano ange zareo vao tena henjana be sady mafy ilay adidy. Eny ary, te hanalaza ianareo roa dia torohevitra tsara indrindra aloha dia manisa andro sao dia ho bevoka. Rehefa ianareo roa manisa andro dia efa misy vidéo mahakasika ny préliminaire nataoko any alohany dia ny lehilahy mianatra momba ny point G. Ireo ny tena votoanton'ny lely. Ny biby tsy afaka ampidirina any anaty fory raha tsy ohatra ka hoe raha tsy hoe mando tsara ny any anaty any. Raha vao miditra tampoka any io ka tsy mando ilay izy dia maina ilay fory mijaly ilay vehivavy avy eo. Ary ilay menamenatra raha ohatra ka te hiaraka tokoa ianareo roa dia tsy mahazo menamenatra izany. Raha mbola samy menatra ianareo dia oka aloha. Amin'ny manaraka atao ilay izy. Tsisy tokony mamaiky ange io e. Ekena fa kilalao mpitiavan'olon-dehibe fa tsy misy tokony atao mamaiky izany io fa eo foana. Ary afaka atao foana amin'ny fotoana mahamety anazy, tsy voatery amin'ny alina, tsy voatery hoe amin'ny maraina. Afaka atao koa amin'ny atoandro, tolakandro, izay mahafinaritra anareo roa. Fa mila fahavononana ny zavatra rehetrarehetra. Ho an'ny lehilahy ihany koa lisany raha ohatra ka hoe tena mazoto sy tian'ilay vehivavy tokoa lisany voalohany dia mahaiza manaja vehivavy aloha. Vetivety dia tonga ilay ranonaina dia voalohany ataony ialahy miala toaka, miala sigara, misotro ihany ialahy fa tsy atao be dia be, mifoka ihany ialahy fa tsy atao be dia be, mikotrana ihany koa ialahy ary ny sakafo dia mila mihinana karazana desera isan-karazany dia mihinam-bary mba matanjaka izany ialahy fa tsy simbany amin'ny toaka sigara fotsiny vatany ialahy. Dia amin'izay ialahy manana hery ialahy lalao fory avy eo. Ilay menamenatra mbola aveorika any tsy mahazo menamenatra izany. Raha mbola menatra ianareo dia hajanony aloha satria tsy misy fahafinaretana akory ilay izy. Ary ho an'ny tovovavy raha ohatra ilay lehilahy ka hoe mbola tsy mieritreritra vady indray dia aza mamaiky loatra indray tonga dia hoe dia lely izay. Lehilahy ange tsy mihena mivadika e. Vao azony ilay fory dia lasa indray izy mandeha manidina ary manenjika sipaha. Dia indrindra be indrindra e. Manenina tongotra matanana indray avy eo takizay tsy lely. Inona no ataondry avy eo? Efa vita. Izay fa raha toa ka manana fanontaniana ianareo dia apetrao amin'ny commentaire ihany. Mankasitraka tompoko.